Mbola ho amintsika rehetra ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny fanahy masina izay fantarika antsika hatrany am-piandohana ampianatra sy andresy lahatra antsika indray hitombo eo am-piomanana handray ny mpamonjy. Tesaloniana voalohany toko 5:1 hatramin'ny 2:1. Tesaloniana voalohany toko 5:1 hatramin'ny 2:1. Ho avy ny tompo tsy datin'andro na ora no ilaina fa fiomanana. Ho avy ny tompo tsy datin'andro na ora no ilaina fa fiomanana. Raha atao indray mijery avana ny bokin'ny Tesaloniana voalohany indrindra dia misy reto foto-kevitra ireto. Amin'ny voalohany Paoly apôstôly izay manoratra dia manambara ny hatsaran'ny kalitaon'ny finoan'ny kristianina tao Tesalonika. Tena natanjaka ny finoan'izy ireo, fianarana ho an'ny mino izy ireo. Amin'ny faharoa, na dia matanjaka tahaka izany aza ny finoany dia mbola mampirisika ihany i Paoly apôstôly ny mba androsony bebe kokoa. Raha manohy ny fanoratana ihany Paoly apôstôly eo amin'ny toko 4 sy ny toko 5 dia mamaly kosa ny fanontanian'ireo olona mikasika ny amin'ny fiavian'ny tompo sy ny fiverenany indray. Ary mamarana moa tokony toy ny epistily rehetra dia afatra sy fanaovam-beloma. Izao toko 5:1 hatramin'ny 2:1 izao, araka izany dia fanazavana entin'ny mpanoratra mamaly ny fanontanian'ny fiangonana ny amin'ny fiavian'ny tompo, ary entin'ny mpanoratra koa mampitony azy ireo ao anatin'ny tebiteby miandry izany fiavian'ny tompo izany. Tsy ny daty na ny ora fa ny fiomanana. Ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo. Ho avy ny tompo miomana ary miomana amin'ny fitoniana. Eo amin'ny 5 dia izao ny voasoratra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa satria amin'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Amin'ny andro isika dia aoka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra, ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Ahony tena hitafy finoana sy fitiavana ary fanantenana. Ny voambolana hoe fahononan-tena dia adika amin'ny hevitra maromaro. Indray isika rehefa ao anatin'ny fahorinana ny tebiteby dia hoe mahaiza mionona, mitoniny dikan'izany. Fa ny fahononan-tena koa dia fahaizana mametra hatreto ny sakafo hohaniko, hatreto ny vola olaniko, hatreto ny zavatra ao ataoko. Izay koa ny fahononan-tena. Eto amin'ity soratra masin'ity dia fitoniana no heviny. Izany hoe satria amin'ny andro isika dia aoka hitony ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Mitebiteby ny olona
mieritreritra ny fiavian'ny tompo fa antsoina mba hitony eo ampiandrasana an'izany kosa ny kristianina tao Tesalonika. Ho avy ny tompo miomana amin'ny fahatoniana, miomana amin'ny fitoniana. Mino ary mpanjakao ny fitiavana, hivelomy ny fanantenana. Ireo fanomezam-pahasoavana telo izay ambaran'ny Paoly any amin'ny Korintianina 1:7-12 ry havana no ampatsahivon'ny Paoly eto: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Izany hoe rehefa miandry ny tompo isika, ireo fanomezam-pahasoavana telo ireo dia tsy maintsy avondrotsika, afatotsika, ahafahana miatrika an'izany fiavian'ny tompo izany amin'ny fitoniana. Ny finoana fa efa nahavita ny famonjena ny tompo, miandry ny fahatanterahany isika. Ny fanantenana fa efa voaomana ary tsara toerana ny toerantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay. Manantenan'izany isika, efa vita ny famonjena, mino izany isika. Miandry atsika amin'ny toerana efa voavoatra ny Jesoa araka ny teny amin'ny Jaona 4:12. Manantenan'izany isika, tsy ho diso adresy isika raha miala eto. Araka ny tononkira-panahy ny aloha ty afatr'Andriamanitra ity. Ary tena miaina amin'ny fitiavana isika, mahatsinjo izany fampanantenana omen'ny tompo izany. Mila manana solomaso hafa isika ry havana eto amin'ity izao tontolo izao ity, eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo, manana antsika fitoniana. Raha mijery an'izao tontolo izao mantsy isika, amin'ny maso maha-olombelona dia miraraka ny finoantsika. Tena mamonjy ve i Jesoa? Raha mijery an'izao tontolo izao isika, amin'ny maso maha-olombelona ihany, dia tratry ny fahakiviana. Raha oviana ihany dia amin'ny firy no avy ny tompo. Sasatry ny miandry izahay. Tena marina ve? Kivy sika. Raha ny mason'izao tontolo izao no hijerentsika ny zava-misy, raha fijerin'olombelona hijerentsika ny zava-misy, dia miakely tokoa ny fitiavantsika. Any amparany any ny olona ho tia vola ary voalotsipika ny hoe tia ny zavatra eto amin'izao tontolo izao mihoatra ny fitiavany an'Andriamanitra. Miala amin'Andriamanitra ny fitiavantsika raha fijerin'olombelona hijerentsika ny zava-misy manodidina antsika. Antsoina isika raha ho avy ny tompo, miomana, mitonia aza be tebiteby foana, na fiarahamonina tena mampitebiteby, mampisahotaka ny maro azy, no hijoroantsika mitonia fa ho avy ny tompo. Efa vitany ny famonjena, voaomana ny toerana honenantsika, hivelomy ny fitiavana, ampitombo ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ampifandraisy tsara ireo fanomezam-pahasoavana telo maharitra: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Ny faharoa, raha ho avy ny tompo dia tsarovy fa voatendry azo famonjena isika amin'izay andro izay. Izao no voasoratra eo amin'ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Andriamanitra tsy nanindry antsika amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny fiavian'ny tompo fanindroany ry havana
dia fiaviana hitsara an'izao tontolo izao ho an'izay nino sy nanaiky ny filazantsarany Jesoa maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty dia voatendry azo famonjena izy. Ho an'izay tsy nanaiky ny teny nino ny filazantsara kosa dia voatendry ho amin'ny fahaverezana mandrakizay ny fahoriana mandrakizay izy. Izay tsy nino tsy nandray ny filazantsara rehefa ho avy ny tompo amin'ny fitsarana dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Eto ny fampanantenana dia miteny amintsika hoe nanindry antsika mba hahazo famonjena Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mampatahotra ny olona tokoa izany fiverenan'ny tompo fanindroany izany, ka indraindray rehefa resahana ny manodidina dia mangovotra be asa tenitenenina an'izany a, tsangana daholo ny volo rehetra. Izay re karazan'olona izay tsy nanaiky ny filazantsara, tsy nino ny filazantsara. Raha mbola ianao zany dia azonao atao izao ny mandray ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho isan'izay olona hifaly amin'ny fanantenana ianao, satria voatendry ahazo famonjena. Tsy natao ampatahotra ny filazana fa ho avy ny tompo hitsara, fa natao ampifaly kosa satria voatendry ho amin'ny famonjena ianao raha nandray filazantsara izay nitoriana taminao. Mampahery anao ry havana, ho avy ny tompo tsaroa fa izay nanaiky ny filazantsara Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho amin'ny fiainany dia voatendry azo famonjena amin'izay andro izay. Ny fahatelo, ho avy ny tompo aoka hifampahery hatrany isika. Ho avy ny tompo aoka hifampahery hatrany isika. Ny 140 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifananara sy mifampahatanja tahaka ny ataonareo ihany. Ho avy ny tompo aoka hifampahery hatrany isika. Araka ny natsidika tena mpiandohana ny kristianina tesalonianina dia kristianina tonga fianarana ho an'ny mino raha finoana sy fanarandi ny tompo. Fa izany kristianina efa matanjaka tamin'ny finoana, izany mbola antsona hoe mifampahereza ihany tahaka ny efa ataonareo. Ho avy ny tompo aoka hifampahery hatrany, mba ohatra sy fianarana ianao amin'ny manodidina anao, mba ho voavalinao ny fanontaniana ny amin'ny antony hanomponao an'Andriamanitra. Raha manontany anao zao ny vady aman-janakao, sanatria ireo tsy mbola netiny vavaka na ny mpiara-monina aminao na ny mpiara-miasa aminao manao hoe fa inona moa ny antony ivavahanao e? Inona ny antony hazakazahanao amin'ity fanompony ity? Betika keliko mangataka andro tsy iasana fandehanao amin'izao. Tsy ho avy fa ho any am-piangonana. Raha mpianakaviana no atao, tsy hivory fa za ho any am-piangonana. Fa maninona mihitsy ianao? Fa inona mihitsy ny antony fanantenanao? Voavalinao ve zany? Ampaherezo ny olona fa ny antony hanomponao tsy ny azahoanao lafatry ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, fa ny azonao ilay tsara lavitra efa omanin'i Jesosy Kristy. Mifampahereza tahaka izany, manompo an'Andriamanitra amin'ny zara fanompoko, satria azo antoka ilay tsara lavitra. Mifampahereza, mifananara, mifampatanja tahaka ny ataonareo ihany. Ampianaro ivelona ao amin'ny Kristy sy ny mandrakizay
ny olona eo amin'ny andininy fahafolo moa dia misy teny mampieritreritra hoe izay maty hamonjy atsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Amidika teny hafa io dia hoe na velona na maty. Tena ampianaro ny olona atsapany tsirony zany atao hoe mandrakizay n'Andriamanitra teny ety. Iomana tsara ny amin'ny mandrakizay amin'izao fiainana mielina izao. Tena tsapanao ve zany dia ampianaro sy ampaherezin'ny olona. Eto mielina fa misy ny mandrakizay, resao ny mandrakizay, tanisao ny mandrakizay. Ry havana malala, isika amin'izao fotoana tena manahirana izao dia miova ny ohabolana hoe hoanina an'io tadiavina an'io, hoanina androany tadiavina an'io, lasa hoe hoanina an'io tadiavina rahampitso. Le trosy io e. Mba hampisambory ihany aloha fa amin'ny ray volana. Izany ny fiainan'ny betsaka. Dia adin'ny olona ilay mandrakizay. Variana ny amin'ny an'io tadiavina rahampitso. Ny olona ahoana ny amin'ny fianarako. Rehefa vita izany dia inona no asa mba ataoko. Ahoana ny amin'ny fanambadiako. Rehefa manambady indray dia ahoana reto vady aman-janako. Dia rehefa reradreraka indray dia ahoana ny amin'ny fahasalamako. Dia mihodinkodina eo isika. Izany no ilana fampaherezana ry havana. Na matsiaro isika, na matory, na velona na maty, dia ao amin'ny Kristy ihany. Ho resahantsika, ho fampirisihana ny mpino-tahaka antsika ny mandrakizay. Ho resahantsika, ho fampahatanjana ny finoan'ny havantsika ny mandrakizay. Ho avy ny tompo, voalohany ny omana amin'ny fitoniana. Tsy zava-matahotra ho antsika efa nandray ny filazantsara ny famonjena atao amin'ny Kristy ny fiaviany. Andrasantsika amin'ny fitoniana ary tsy enaintsika amin'ny mpifaliana izany satria voatendry azo famonjena isika. Ho zaraintsika ho fampaherezana ny hafa koa ny fiavian'ny tompo mba tsy hampiraviravin-tanana azy eto amin'izao tontolo izao. Ny tompo Jesosy Kristy ilay momba antsika na matsiaro na matory ane hampitoetra ny teny ao amintsika ary ny voninahitra ho azy irery ihany. Amen.